Ravana marala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana tompony finoantsika sy mpanefa azy miarabana amin'ny fifaliana lehibe tokoa anareo mpianakavy amin'ny finoana eto amin'ny efitsike mamparibe famonjena ary miarabana manokana ndray mandreny mpitandrina mivady ianareo tompona raikitra kanefa dia miarabana manokana koa antsika mpianakavy ny fianakaviambe ny sampana sekololady noho ny fankalazantsika n'Andriamanitra noho ny fahadimy amby 50 amby 100 taona ny orenan'ny sekololady zavatra lehibe zany ravana malala ary dia mankalaza n'Andriamanitra ny amin'izany isika ary mamela ampatsiahy mandrakariva fa alaim-panahano isindarana ihany tsika matetika amin'ny fankalazana toy izany dia manao hoe fankalazana fahadimy amby 50 amby 100 taona fa tsy marina zany a tsy mankalaza amin'ny fahadimy amby 50 amby 100 taona sika fa mankalaza an'izy Andriamanitra mankalaza n'Andriamanitra noho ny fahadimy amby 50 amby 100 taona ary na dia somary lava zany dia aleo lava marina fa tsy anaovana itsindarana zany hoe mankalaza amin'ny fahadimy amby 50 taona nefa zay tsy mankalaza amin'ny fahadimy amby 50 taona zany nefa tsika mankalaza an'Andriamanitra noho ny fahadimy amby 50 taona dia hotehirizitsika tsara ravana marina zany fahamarinana fototra izany dia fifaliana ho antsika miaraka mandray ny tenin'Andriamanitra eto ankehitriny aoka hivavaka isika Jesosy malalo eto afovoanay ianao ary zany ny teny fikasanao marina mandrakarivo zany faly zay manana anao eto afovoanay Andriamanitra velona ianao ka miteny dia mitenena ary tompo fa miaino anao zahay ka ny fanahinao masina anao angatahanay hanazava tsara ny teny tianao omenanay ary ny fanahinao masina koa no angatahanay hanazava tsara ny fonay sy ny sainay mba hahatratra ny fiainanay izany teninao zany amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany mivavaka izany amen. Ny teny fanevaziany ray sy namory havana malala dia teny anakoa zany ny anankiray le teny ao amin'ny filazantsara araka ny lioka hitantsika eo amin'ity fandarana ity raha hitanao ny fandarana manana n'ino nareo dia misy le teny nataon'i Jesosy manao hoe mitsangana mandehana ny finoanao nefa nahavonjy anao fa misy teny anankiray koa havana malala izay niraisina niaraka taminy dia ny teny ao amin'ny Kolosiana 4 dia tsy ampelantanareo dia avadio kely ny baiboly havana malala Kolosiana 4 ny andininy 7 amby 20 mba andehanantsika amin'izany sitrapon'Andriamanitra izany Kolosiana 4 andininy 7 amby 20 satria tsy eo ambany masonareo io dia io nandao hiarantsika rehetra mamaky indray avy eo amin'ny soratra masina Kolosiana 4 andininy 7 amby 20 ndavariavana ahoana voasoratra eo minaran'ny tompo ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny hoan'ny tompo fa tsy hoan'ny olona amen mamela iainga amin'ny teny io ravana malala ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny hoan'ny tompo fa tsy hoan'ny olona oza raiky roa tsotra dia tsotra ny afatra ho anareo an'io ravana malala ny tapany voalohany dia anaovako fanazavana tsotra inona marina moa no ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika amin'izany tamin'ny alalan'i Paoly matsy nanoratra Paoly nanoratra an'izany ny kristiana tany Kolosia dia tonga aty amintsika izany teny zany ka inona ny tian'Andriamanitra ampitondraina amintsika amin'ny alalan' zany teny ampitondraina amin'ny Paoly zany ary satria tsisy Paoly andrasana tsony dia tsika mila mandray an'ilay teny zao tsika mila mandray an'ilay teny zao dia izay niderako amin'ny tapany faharoa manao hoe dia rehefa ho antsika zany teny zany inona ny dikany ny tapany voalohany zany fanazavana ny tapany faharoa fampiarana iresaka ny tapany voalohany azany zao le tapany voalohany inona moa zany rakizy miainao avy any ankizy zao inona le tapany voalohany fanazavana ny zavatra manahirana amin'ity mitoroteny ity mantsy vao mivoaka amin'ny varavarana iny olo dia adin'ny olona dao zatra lazainao eto zay misy dia aloha laverina kely rakizy inona ny tapany voalohany fanazavana inona ny tapany faharoa mpiarana eny to hitra amin'ny tapany voalohany azany zao inona zay fanazavana ny fanontaniana valiko eto zao manao hoe inona marina no ambaran'ny Paoly inona marina tian'Andriamanitra ambara amintsika rehefa milaza izy manao hoe ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny hoan'ny tompo fa tsy hoan'ny olona reto ny dikany ravana malala anome dikany telo tsotra dia tsotra ny dikany voalohany dia zao manao hoe zay rehetra ataovy toy ny fanompoam-pivavahana zay ny dikany izay rehetra ataovy ho toy ny fanompoam-pivavahana zany hoe ny zavatra rehetra atao anatin'ny fiangonana dia ataovy toy ny fanompoam-pivavahana na ohatra zao hoe mandamina W ianao no asanao dia ataovy toy ny manao fanompoam-pivavahana zany
fa niasa atao koa anivelany fiangonana mbola ivelatra kely amin'izay rehefa avy eo dia ataoviko toy ny fampovavahana ihany koa inona moa no mahatonga amin'ny resaka an'izany ry havana malala fantatsika ry havana fa ny testamenta vaovao dia teny grika nandro atanazy fa tsy teny malagasy akory na teny frantsay na teny anglisy na teny toy izany teny grika rehefa vakina ny teny grika dia gaga mihitsy fa mijery ny dika teny samihafa tsika na amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglisy dia somary ampiasaina kely ihany dika teny protestanta ipelatanantsika mane hoe ataovy amin'ny fo zao anefa ny teny grika nampiasain'ny paoly tsy miresaka fo mihitsy fa miresaka fanahy amin'ny teny grika mantsy dia misy zany tena ny pasterareo la mahay teny grika be noho za mihitsy tena tsy hita velively izy mamaky ny gazetinareo fa tenenika any fa ny teny grika dia le fantatsika amin'ny teny frantsais cardiologie ohatra cardia zany ny fo fa ny teny ampiasain'ny paoly eto tsisy resaka fo mihitsy fa zatra resany psyché zany hoe zay adika amin'ny teny frantsay hoe ame okoko ary inona ny dikany zany ny hevitry paoly zao mana hoe zay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fanahinareo toy no an'ny tompo karazana fanompoam-panahy fanompoam-pivavahana no anaovana an'izany rehetrarehetra zany ary zay no mahatonga amin'ny teny mana hoe ny zavatra voalohany ambaranreto dia tena mazava mihitsy zay rehetra atao dia ataovy toy ny fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra na inona ataonareo zay ny dikany voalohany anomenareo ny dikany faharoa ny fomba teny zay ampiasain'ny paoly eto ry havana malala dia ampiasainy ao amin'ny andininy hafa amin'ny soratra nataony ihany angataka anareo ary amadika kely amin'ny baibolinareo ngamba tsy mila avadika mihitsy raha baiboly kely tony ihany ianareo fa eo amin'ny kolosiana toko fahatelo ihany ny andininy fahafitambin'ny folo avery amin'ny paoly amin'ny fomba hafa io tenin'io ny andininy fahafitambin'ny folo ty zany le dika amin'ny faharoa hitanao ve ry havako ahoana voasoratra eo amin'ny naran'ny tompo ary na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy tompo izany rehetra zany ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany zay ny dikany faharoa hoe zay rehetra ataonareo ataovy amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra ataonareo ataovy amin'ny anaran'i Jesosy ka tsy le amin'ny anaran'i Jesosy le ampiasaina rehefa hoe amoaka dia amin'ny anaran'i Jesosy mivoaka tsy zany ihany io fa hoe zay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy zany hoe zay rehetra ataonareo dia ataovy noho ny fahefana zay omeny Jesosy anareo zany ny heviny anankiray ravana be dia be ny hevitra zany teny amin'ny anaran'i Jesosy zany fa tsy anazava azy rehetra fa ataovy amin'ny fahefana zay omeny Jesosy anareo ny sary eo an-tsain'ny paoly ravana malala dia ny sarin'ny ambassador le basy voam-pirenena reny raha manana ambassador zao Madagasikara miasa any États-Unis ohatra any Washington na New York izy no miasa dia ny fahefan'ny filoham-pirenena malagasy no entiny miasa any izy tsy mahazo miteny mihitsy tsy manapa-kevitra raha tsy mazava aminy ny kevitry ny fanjakana malagasy satria tsy miteny amin'ny anaran'ny tenany izy fa miteny amin'ny anaran'ny fanjakana malagasy sy ny vaoaka malagasy ary zany ny zavatra tsy maintsy tsararovantsika hoy ny apôstôly paoly raha atao amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra ataontsika dia tsy maintsy hahazo toky isika fa mifanaraka amin'ny sitrapon'i Jesosy Kristy izay maneraka antsika izay rehetra tenenintsika sy izay rehetra ataontsika ka Jesosy dia afaka hiteny amintsika manao hoe zany mihitsy ny tiako ny teneninao fa tsy hiteny izy manao inona raha ny teneninao zany tsy za mihitsy ny hevitro fa raha vizay zavatra mitranga dia tsy marina intsony isika eo amin'izay anyrahany tompo antsika zay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ka raha ohatra ianao zany miasa dia atao hoe amin'ny anaran'i Jesosy nanaovako an'ity asa ity raha ohatra ianao manoratra dia amin'ny anaran'i Jesosy nanoratako an'ity taratasy ity raha ohatra ianao miteny dia amin'ny anaran'i Jesosy nitenenako an'ity teny ity ary izany fitenen'izany no miaro antsika amin'ny zavatra samihafa eo amin'ny fiainantsika ry havana malala fa tsy oko hoe ianao zany tezitra dia hiteniny ratsy za masy natolona amiko ianao a kristiana dia miteny ratsy ka tezitra izy dia nombako inona ary ty hoa kristianina zany kristianina zany ianao hoe samy teny amin'ny anarany Jesosy mipako anao tsisy olona samanao an'izany rehefa ataonao amin'ny anaran'i Jesosy zany le hoe amin'ny anaran'i Jesosy manjary ary fanina lehibe mihitsy hoe za tsy anao an'izao zany na za tsy teny an'izao ary zany zavatra zay ampianaran'ny tompo antsika amin'izany teny zany hiditra amin'ny dikany fahatelo farany zay omen'ny paoly eto io teny io ravana malala dia lazainy ny apôstôly paoly amin'ny fomba hafa ary amin'ny Koritianina voalohany toko fahafolo avateo kely ny baibolinareo ravana malala Koritianina voalohany toko fahafolo mba tsara ihany koa mantsy mamadibadika baiboly mba mizahatra an'izany tsika fa indraindray tsy sahirana mitady baiboly moa tsika dia mitady ny Koritianina any akaiky ny Amosa
Koritianina voalohany toko fahafolo andinina fahiraika amby telopolo. Koritianina voalohany toko fahafolo andinina fahiraika amby telopolo. Raha hitanareo ry havana malala dia manasa ampitiavana anareo aho. Andeha isika rehetra no hiaraka hamaky izany ray amin'ny anaran'ny tompo manao hoe koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona ataonareo dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Zay ry havana ndika amin'ny fahatelo. Ny hoe na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fotaka ny hoan'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Ny dikany anankiray fahatelo zany zao moa zay rehetra ataonareo ataovy ho voninahitr'Andriamanitra. Ataovy ho voninahitr'Andriamanitra. Tena tafaverina feno ao anatin'ny teolojia réformée tsika ry havana malala amin'izany hevitry Paoly zany. Mamela hampatsiaronareo vao nitsarovana tamin'ny taona lasa teo moa ny fahadimanjato taona ny réformation na ry havana malala fa anisan'ny foto-kevy baventy iorena amin'ny protestantisme izay nolovaintsika avy any amin'ilay mpanitsy fivavahana frantsay Jean Calvin zay tsy mpitandrina akory fa pahay lalàna. Ny foto-kevitra ny amin'ny hoe ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ary verimbentsika tao anatin'ny fiangonana zany, mamarina ny liturjiantsika zany. Ampiasaintsika satria izany tokoa no tena iorenantsika ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ny fanandrianana an'Andriamanitra, Andriamanitra ao anatin'ny fiandrianana no asandratry ny fiangonana sy banjiny ny fiangonana. Ary zany zany tsy mba mahataitaitra ny fiangonana mihitsy anzatra mihetsiketsika nampoka n'ina le Andriamantsika Andriamanitra lehibe hany. Mpanjaka mandraka ny seza fiandrianana tsy voazongozo ny lacrymogène. Ary zany zany tombontsoantsika ny olona mahazo taitaitra fa ianao tony fotsiny zazo nahazo telefona mahazo président calme oatsy. Ny seza fiandrianan'ny Andriamanitra ao any ambony ny zavatra rehetra misafotofoto eo anivon'ny fiainana ankehitriny. Zavatra tsisy mahataitaitra mihitsy ianao no tapaka lalandra madinika amin'izany. Tsia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra satria izy ny tompo ny fiandrianana mandrakay. Zany ny teolojia réformée iorenantsika ry havana malala. Fa ny zavatra ateraka zany zao manao hoe zay rehetra ataontsika dia tsy maintsy hamalitsika ny fanontaniana hoe omem-boninahitra ve Andriamanitra amin'ity zavatra ataoko ity sa tsia? Omem-boninahitra Andriamanitra sa alambaraka? Mampieritreritra zany ry havana malala vao niverina avy any Arusha io raha maro zany nandehandeha foana nandeha matetika tato anatin'ny fotoana fohifohy tato anatin'ny ray volana sy herinandro teo ngamba nandeha hitelo tany an-dafy aho nandeha kely nakany Arusha fivoriana ngeza be nisy olana rivony zany amin'ny flankevitra ekumenika amin'ny fiangoneran-tany dia nitsorika kely nakany Afrika Atsimo avy eo fivoriana kelikely tsy afa-tsy olona telopolo zay ny tao nikarakarainy ny fiangonana réformée eran-tany aty amin'ny faritry Afrika dia vao afaka herinandro ray niverina avy any Lusaka zay nisy délégation misy olona enina ny FCKM avy any dia nanatrika indray kosa ny fivorian'ny CWM Council for World Mission izay nandimbo moa zany amin'ny ankapobeny ny asan'ny LMS ny London Missionary Society. Dia tamin'ny fotoana narianay tany Arusha tany Tanzania zany Arusha zany dia niasa nanao asan-tsokady samihafa zay nisy asana vondrona samihafa dia teo amin'ilay vondrona kely anankiray nisy dia nanao tatitra ilay mpanompon'Andriamanitra hoe nivory ny mpitondra fivavahana ty amin'ny faritra nisy anay teto Afrika ary nandinika ny zavatra nisy dia zao ny zavatra nylazainy zareo zao ny zavatra nylazainy zareo rehefa nandinika izy mane ny tena fahavalon'ny fiangonana ny tena fahavalon'ny fiangonana dia tsy ny olona ny ivelan'ny fiangonana tsy ny hery any ivelan'ny fiangonana fa ny olona ao anatin'ny fiangonana. Ary mampieritreritra zany tena mampieritreritra mihitsy zany ny tena fahavalon'ny fiangonana ka manimba ny fiangonana tsy olona ny ivelan'ny fiangonana tsy hery any ivelan'ny fiangonana fa ny olona ao anatin'ny fiangonana ihany rehefa tsy miaina marina ho voninahitr'Andriamanitra izy. Ary zay havana malala no antso lehibe zay antson'Andriamanitra atsika isika ve tena manontany tena mihitsy tena ny voninahitr'Andriamanitra ve ny banjinina mahasary-piaro atsika amin'ny zavatra toy izao sa inona sa ny voninahitsika. Fanontaniana lehibe zany ry havana malala zay ataoko fa tsy maintsy valitsika mazava. Fa ny amaranako nyty tapany voalohany fanazavana ty zao miverina ry amin'ilay Kolosiana toko fahatelo andininy fahatelo amby roapolo rehefa mijery ny teny itsika ry havana malala nareo ve mba mahamarika hoe iza moa ny olona hitenenan'ny Paoly an'izany le hoe inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny hoan'ny tompo fa tsy ho an'ny olona tsy namaky an'ilay perikopare manontolo mantsika fa le andininy fotsiny raisiko fa mba vao marika ireo ve ry havana iza no nitenenana zany le olona nitenenany azy hitantsika eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo eo amin'ny fiandohana eo ianareo iza ho izy ianareo mpanompo ny atao hoe mpanompo ry havana malala mialatsiny fampiasaiko ny voambolana tena marina zay nadika amin'izany amin'ny teny pirenena hafa dia ny andevo
ianareo andevo ny rafim-piarahamonina tamin'ny andro Paoly mantsy dia tena misimisy ny atao hoe olonafaka sy ny andevo zany ny rafim-piarahamonina romanina ny iainan'zareo le olona andevo zay olona entiny tompony tahaka amin'ny fananany azo amidy eny an-tsena azo kapoana hatramin'ny fahafatesana tsy manina mihitsy tahaka ny omby sy ny ondry dia io mpanompo io zany tenen'ny Paoly zany hoe nareo mpanompo reo rehefa lasa kristianinareo zay rehetra ataonareo an'le tomponareo masika be matsiravina io ataovy amin'inona ataovy amin'ny fo tahaka no an'ny tompo fatsoan'ny olona azonareo ngam'izao ny dikan'izany ny manaraka an'le tenin'Andriamanitra mantsy mety mora ihany rehefa le tompo tsara fana be zao ki patron azonao taon'izany izy fa tamin'izany fotoana zany tsisy an'izany mihitsy le tompo de tompo ary zavatra tsy tohinona kory dia azo miakipily ery ny lohanao mipitika ery fa io tompo io no tompoinao i Paoly fa kristianina ianao dia zay ataonao an'io tomponao io dia ataovy amin'ny fotonan'ny tompo fatsy ho an'ny olona dia eritreretintsika amin'izany zany riavana malala hoe ahoana tokoa moa ny ivelomana an'izany fa hatramin'ny toejavatra faran'izay sarotra zany dia atson'Andriamanitra mandrakarivintsika hiainan'izany hiditra amin'ny tapany faharoa sady farany ny fampiaran'izay ataoko zany zao dia tena hijanona amin'ny tontolon'ny sekolelady satria mba andron'ny sekolelady lohany io dia aleo aloha mba ho an'ny sekolelady ny fampiarana ny sekolelady riavana malala dia sehitra anankiray lehibe zay misy vondron'olona farafahakely efatra vao tena mandeha zany asa zany dia horaisiko tsirairay reo vondron'ireo horaisiko tsirairay reo vondron'ireo dia omeko amin'ny fomba faran'izay tsotra ny fampiarana ny vondron'olona voalohany mahasekolelady ny sekolelady dia ny mpianatra sekolelady ny mpianatra sekolelady mba mangataka ampitiavana sy ampanajana anareo mpianatra sekolelady rehetra azao mpianatra mba mitsangana daholo hoe mpianatra sekolelady rehetra mba mitsangana daholo hoe mba mitsangana daholo izay mpianatra sekolelady rehetra dia akopakopaka kely ny tanana hoe ireo zany zao mpianatra sekolelady misoratra mahazo mipetraka ianareo ho anareo ary zavatra resahako zao ianareo mpianatra sekolelady no hitenenany tenin'Andriamanitra manao hoe zay rehetra atoanareo dia ataovy amin'ny fo tahaka no an'ny tompo fatsoan'ny olona inona reny mety ho dikan'izany mba nmianareo an'reto dikany telo reto ny voalohany amerina ke zay nambaran'ny zanako vavy zay nanao ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora teo ny voalohany marim-potoana ina hoe le voalohany teneny mafy morangara ataovy mafy ihany marim-potoana raha lazaika amin'ny fomba miiba ny atao hoe marim-potoana dia tsy tara zay nga mba azon'ny olona kokoa ma zay ny sasany zao tsy mahay azany teny malagasy koe marim-potoana zany mihitsy fa ny dikany hoe marim-potoana tsy tara zany mantsy ny fahalemena amin'ny tranga zo za mandeha isan-kalady azo amin'ny mahafolona fitsekema nambarany ray aman-drem-pitandra teo mane fa feno ny roa amin'ny dimampolo alatiko mandavataona mandeha ary za zany karazan'ny olona tsy mba tara mihitsy raha tsy hoe misy lozanga eny an-dalana tonga aloha dia rehefa tena tonga aloha be zay satria ndraindray tsy ampoizina mihitsy ny lalana tonga aloha be dia mba jereko ny sekolelady fa manahirana azy sekolelady sasany hitako manahirana mihitsy amin'ny firanareo miditra amin'ny valo sy fahatelo mbola misy mpianatra sekolelady any tonga ndry dia hoy moa mpampianatra aleva izy tonga toy zay tsy tonga mihitsy fa amin'ny lafiny anankiray ohatra mety zany hoe aleo tonga na tratra oriana azy toy zay tsy tonga mihitsy fa mety ve zany eo alohan'ny tenin'Andriamanitra sa tsy mety zany tsy mety zany za zany dia milazan'izany aminareo ny fiangonana nandehanana ny vavaka tany lozaka tamin'ny dianay tany Zambie farany teo ho ia afaka herinandro teo zay dia nizara fandarana ohatran'ity fandarana nizaraina tamintsika ity dia lalina mihitsy fa any amin'ny faran'le fandarana nasindrareo soratra Zambie moa zany ny teny anglisy dia zao le soratra tao manao hoe punctuality is politeness of kings zay lalina tokoa zany mba hoentiko amin'ny Madagasikara ty ny fahamarinam-potoana dia fahalalam-pomba ny mpanjaka ny olona ambony ndraiky zany marim-potoana daholo ny olona tsy marim-potoana dia manam-pirofo hoe za tokoa moa dia tsy mba ambony zay tsy fahamarinam-potoana mametrahan'ny olona ny tenany hoe olona ambony because punctuality is politeness of kings ny mpanjaka ny andrina ny ambony dia marim-potoana fa ny olona ambany dia ambany koa na fanajana fotoana azy ohatra masika zany teniko zany io fa tsy maintsy afaka amin'izany tsika ny mpianatra sekolelady avana raha mianatra tenin'Andriamanitra ianao ka efa any amin'ny atsasaka ilay lesona ianao vao tonga
dia inona moa ny tombontsoa tena azonao eny mba nahazo kely any sombotsombony latsaka teny amin'ny latabatry ny tompony iny fa zao anefa ny fahamarinana dia fahamarinana tongava ara-potoana mianatra zay no izy zay zany ny voalohany maro-potoana fa ny faharoa maharitra inona ilay faharoa maharitra ny zavatra mitranga maty zao hatramin'ny andro hatramin'ny 9 taona rehefa nahafolohan'ny sekolalady FJKM nefa olana ny adinay mafy zany ary tsy azoko antoka efa nahitana vaolona manaka kehitriny ao amin'ny sokajy zaza sy ankizy indrindra ankizy dia tena be dia be mihitsy ny mpianatra sekolalady be dia be mpianatra sekolalady fa mahagaga fa amin'ny fiangonana maro dia rehefa tonga miakatra eo amin'ny sokajy tanora sy zatovo le mpianatra sekolalady dia miena very sasaka mihitsy ny sasany na mihoatra azy raha ohatra manana mpianatra zato izy atao anatin'ny sokajy ankizy rehefa atao anatin'ny sokajy tanora sy zatova dia tsy mahita ianao afa-tsy efapolo sisa dia tena mahagaga mihitsy lasa nanao katekomena izy eny dia katekomena izy dia ahoana rehefa dia menatra izy verina sekolalady zalahy fa nga moa fianarana ny tenin'Andriamanitra mahamenatra nga mahamenatra fa maninona no miena sy very andalana le mpianatra sekolalady rehefa miakatra amin'ireo sokajy ireo zavatra mampieritreritra ary za zany dia manao antso mihitsy hoe maharitra re tompoko Jesosy ange raha ny lioka toko faharoa ny vakitsika tena naharitra mihitsy ary ny faharetany tamin'ny tenin'Andriamanitra fantatsika ny rava amin'ny fampimovavahana ny olona nodo daholo Jesosy tsy nodo fa mbola taiza mbola tao amin'ny tempoly ihany ary firy andro izy tao amin'ny tempoly foana 3 andro inona ny nataony tao nijerijery ny ravitry ny tempoly ve tsia naninona nianatra ny tenin'Andriamanitra rehefa nitadiaviny ray aman-dreny izy ka hita tamin'ny andro fahatelo taiza ny nahitana azy teo avolin'ny mpampianatra sady miaino ny nanontany zany ny fanambaran'ny filazantsara amintsika io Jesosy Kristy maharitra amin'ny tenin'Andriamanitra io no modely ho an'ny mpianatra sekolalady rehetra mba tiananana faharetany nareo fa tsy hoe mitombo ny taona dia efa tsy mila ny tenin'Andriamanitra tsony dia ialana izany tenin'Andriamanitra ray dia maharitra tsara mihitsy ary maharitra tsara koa iverenako kely ny nambaran'ilay mpanompon'Andriamanitra nanao ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora mba maharitra koa atao amin'ny fampimovavahany za dia gaga mihitsy nisy fotoana anankiray fotoana be zay latsaka folo angamba ny tonga teo amin'ilay fiangonana dia mandeha fiarakodia zay eny an-dalana rehetra idiranay amin'ny trano fiangonana reny misy ankizy mitondra baiboly dia mitondra kahie andeha ho aiza ndeha ody inona ary ty oa dia mivoaka ny varavakely ahoana ankizy fa ahoana nareo avy niandry sekolalady dia ahoana ndeha ody amin'ny ahoana ary ndeha ody eto aparibe moa tsy sisy an'izany ary zay ny tombotsoanareo zay fa tany amin'ilay toerana nalehako no nahitako azary zavatra tsy ala-dalàna zany zavatra tsy ala-dalàna zany raha sanatry ny vava toizatsika zany fomba zany dia ho tonga tia Madagasikara ny aretina mahazo ny fiangonana any Eropa zany izy satria tsy ahatsiaro mpiombona feno amin'ny fiainan'ny fiangonana tsony le zaza fa olona any amin'ny sisiny ihany olona any amin'ny sisiny ihany manan-javatra betsaka ambara aminareo mbany zany fijanona eo maharitra rery mpianatra sekolalady malalo maharitra ary ny fahatelo farany mankatoa inona ny fahatelo farany miverina tsara indray amin'ilay zavatra nambara teo eto azao dia mipasoko nefa malama amin'ilay fotoana any ankizy sy ny tanora teo le Jakoba toko voalohany andiny faharoa-roapolo vahoaka mpankatoa ny teny anareo fa aza mpiaino fotsiny ihany ka ny zavatra ianarana aty amin'ny sekolalady mba iainana andavanandro ry sekolalady malalako mba iainana andavanandro tadinareo ty tantara kely mampieritreritra ity nisy tovavy mialatsiny amin'ny anarana mitovy misy tovavy kely antsoina hoe vero dia tovavy kely zay tena mpianatra mahafinaritra mihitsy dia rehefa mandeha mianatra izy any ampianaratra tena mahafinaritra mihitsy ny mpampianatra azy dia tia daholo mire nareo ke mahalala mivery mahafinaritra kiny zaza iny mahay hendry dia tena anina mihitsy dia faly dia nandeha ny tao ampianarana nisy anton-javatra samihafa zay nahatonga n'ilay mpampianatra ny vero hoe mba teo any an-tranony iona amin'ny reniny dia nandeha ilay mpampianatra izy tsy nilaza tamin'ny vero hoe mangy any fa olona ray tanàna io zao dia andeha ho any dia tonga tao amin'ny tranony reo dia ny mama mivery tokoa no tonga tao hitany tao dia nampandrosoa ny mama mivery tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ilay mpampianatra ivery tsy nahita ny nahatongavany ilay mpampianatra azy tao amin'ilay trano fandraisam-bahiny
tsy nahita dia reniny sy le mpampianatra no miresaka manaonina le le mpampianatra mahafinaritra mihitsy ny zanako hoe sinsisy dia hoy reniny etsy vero zany eo ambony le mpampianatra sy reniny eo vero andala mba mijerikely biscuit sy jus fa misy vahiny ato sangeniny andana re anako dia ao anaty haninao ny vola dia mbadana vida tsy mahasosotra izy zany eo ambadika eo manao rehetra tsy mahalala izy zany ato dia lasa ny dia mividy no voavidy ilay biscuit sy le jus dia toy dia hoy zany mba karakarao re anaka dia ento aty neneniko nareo mora kisitsisy manao otra azany misy fa ivery any manao azany dia nentiny tamin'ny plateau tokoa zany le jus le biscuit zany teo dia entiny teo izy niditra mivaravaran'ilay salon izy lefitra amin'ny falaisam-bahiny nilatra maso le mpampianatra saika latsaka teny an-tanan'le plateau samikepoka izy na le mpampianatra le mpampianatra nanjarananty ve ty ve zaza mahafatifaty kely latsaka tany any ampianaran'ity aty atrano a zaza mahatsiravina mankatory ry sekolady malalako tsy lesona ianarana sy hatsaram-bela tsy ny tenin'Andriamanitra ampianarana antsika fa lesona iainana ivelomana eo amin'ny fiainantsika manontolo ampy zay no anareo fa iresaka hoe hoe misy vondron'olona vitsivitsy zay ny vondron'ny mpianatra sekolady ny vondrona faharoa ny vondron'ny mpiandraikitra mba mitsangana daholo etsika mpiandraikitra sekolady na fandrarana ataonao na fampianarana ataonao rehefa ao anatin'izany sekolady zany mba mitsangana daholo etsika mpiandraikitra sekolady rehetra ento rehefa kely ny tanana dia rehetra zay haiza menatra ento mahazo toerana raha avako ho anareo ty afary ty inona ny ava tokony homena anareo le voalohany riavana malala mari-pitaona ny voalohany mari-pitaona eny tompoko ny fahamarinam-pitaona eo amin'ny mpiandraikitra riavana malala tena zavatra sarobidy nandeha tamin'ny fiangonana anankiray lehibe teto Tananarivo fony afoloan'ny sekolady efitsekemina zareo ny nanasa hoe andao président mba ho any aminay fa izy fotoanany eny aroa za moa zany fizay foana ny fiainako za olona tsy mba tara mihitsy nylazana tamiko tamin'izay manao hoe am'valo ny fidirana le sekolady dia tamin'ny valo latsaka fefa dia efa tonga tany za foloan'ny sekolady teo mba tejery fiainan'le sekolady zareo tao amin'ilay fiangonana tsisy nahalala hoe zany foloan'ny sekolady efitsekemina afa-tsy olona nanasa mahafinaritra zany mahafinaritra hoe dia tonga dia ao am-piangonana zany tsy misy afa-tsy ankizy vitsivitsy dia petraka tery amin'ny w farany tery dia ny ankizy ny araba tompoko dia any dia zay dia le olona mpamovaravara no ny araba teo ny araba tompoko tsisy nanontany hoe iza moa ary soa ihany fa tsisy nanontany zay dia mipetraka dia mivavaka dia nijereko tsara fizikatsiana rehetra iny fa nisy lehilahy anankiray tsy mebise mansoraka izy niany zao dia zany ny araba azy salama ramse salama tompoko iny mbola tsy nanontany ary izy koa tsy mahalala tsara misy le tsy mifankalala anao am'lafindray amin'izay dia afaka miresaka tsara dia ahoana fahafiry ny sekolady eto manomboka am'valo tompoko izy ve oa jereko tsara ny famantaran'olona amin'ny fiangonana ohatran'izao am'valo latsaka dimy zany zay miresaka zany ary izy reriny teo fa ianao moa zany zao no izy zaho izy no président ndre tsara zany le président zany dia tonga tsara ra-potoana mihitsy tamin'ny valatsaka fehefany teo niaraka tamiko amin'ny valatsaka dimy mbola président reriny eo dia nandeha ny fotoana za tsy miteny za mivahiny za tsisy mahalala jereko tsara fotsiny za tranotrano ny tonga ny tamin'ny valo sy fefany efa maromaro ny ankizy tsy mbola misy afa-tsy président rery ihany hoe zany izy dia président efa tonga mo fotoana dia andaotsika atomboka le vavaka rakizy dia teo dia tamin'ny valo sasany latsaka dimy voatonga azafaty président materasepra misy trany ambodiage aty aparbe moa tsisy manao azany mpampianatra tsy maritoa tany zany zany zavatra nytrano dia tena manontany tena mihitsy Andriamanitra raha izao moa nataon'ny mpampianatra dia ahoana moa nataon'ny mpianatra dia za raha lasana vavy malalako mpiandraikitra sekolady tena manafatra tsotra anareo mihitsy safidy tsy maintsy ataontsika eto Madagasikara ny mari-potoana za dia sany teny teo mason'ny filoham-pirenena ankehitriny
raha nanao fampianarana tanytsolomandidy tamin'ny fionamben'ny lehilahy kristianina manao hoe ty firenena ity dia tara satria tara daholo ny lato tara mandeha miasa tara mandeha mivory tara montsy fivorim-pianakaviana tara mandeha miangona dia tara firenena tara tsy afaka hanana firenena mandrositsika nefa miponina ho amin'ny tara foana ary mila mieritreritra an'izany tsika lavana manara mila mieritreritra an'izany tsika dia tsika zany atao anaty ny fiandraketana ny sekolilady mba mari-potoana re tompoko tena zava-dehibe zany dia nataon'ilay président zany satria vita ihany le culte dia fanomboana kely iny dia hoe ngamba tsy tonga mpampianatra reo raha kizy fa andeonareo a mba mikamba retsy amin'ny kilasy etsy hitako le kizy dia misy trisitra nene madamana ihany dia satria le président izy reny dia mandamina ny rindray mandra-pandamilianina le kizy mpampianatra tsy tonga efa lasa mivoaka ny tokotany daholo eto aparibe tsy manana zany olon'izany nareo a zay fa zany hitako tany zao moa ny zavatra mitranga dia manafatra nareo ary avana io mo ny endry any no anarina dia ny fahamarina fotoana tena zavatra lehibe tena mari-potoana ianareo fa ny zavatra anankiray faharoa ary hijana amin'izay faharoa zay a zao no izy a raha miteny ny tenin'andriamanitra ny nataona aloha dia ataovy amin'ny fo tahaka no an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona dia tianafatra anareo a mifankatiava zavatra lehibe ry havana malala ny hanana ny mpiandraikitra rehetra fifankatiavana tena fahatsiarovana mihitsy moa hoe prala sy pravavy mpianada angomy tompo praitampo amin'i Jesosy Kristy isika no miaraka manatanteraka an'izao zavatra lehibe ny fifankatiavana ny mpiara-miasa ary fifankatiavana io no ananana ny fientanana fa ndraindray ange noho ny amin'ilay disadisa sy ny fifandraisana amin'ny kasoka ny mpampianatra sekolilady eo amin'ny tena 3 rehefa atao ny fivoriana ny tonga 2 ohatra mpianatra ny tompo efa niala teo jodasy dia mahavariana mihitsy a hoia tamin'ilay président firy mpampianatra sekolilady 3 ozy izy ko ny 2 ano hitako eto ka tsy hita ozy izy sady ny safo loatra tsy hita eny ka tsy hita tokoa moa satria tsy tongako tsy teo le mpampianatra sekolilady fa inona mato misy fifandraisana mikasoka ao fankatiava re mariny raha tsika mpianatra kristiny tsy afaka hifankaty izandray no ampianatra mifankatiavana zao tontolo zao zay efa zatra miady foana no mahafinaritra azy ny kristianina ny tokony modely ny fifankatiavana tsika tsy voatery hifanara-tsaina amin'ny zavatra rehetra fa afaka mihoatra ny fahalementsika sy ny fahasamefantsika ny fitovikevitsika noho ny fahaizantsika mifamela heloka sy mifandefitra noho ny fanahy masina miaso anatintsika miteraka ny fitiavana anatsika dia mifankatiavy zay ny anareo fa misy sokajin'olona fahatelo avana marana vondron'olona fahatelo tsy misy mihitsy ny sekolilady raha tsy misy dia vondron'olona fahatelo ty ny ray aman-dreny ny mpianatra mba mitsangana daholo hoe mpianatra ny ray aman-dreny ny mpianatra eto zao tompoko azafady zay ray aman-dreny ny mpianatra sekolilady tonga eto mba mitsangana daholo hoe tompoko tsy angataka anareo ray aman-dreny kopakopa-tanana fa mangataka ny sekolilady rehetra mba hiteka mafy be ao an'ireo ray aman-dreny tena sora tompo mahazotely ianareo ray aman-dreny no vondron'olona fahatelo sarobidy mampisy ny sekolilady ary tena sarobidy nareo mamela hisotra manokana anareo ry havana malala no nanekenareo handefa ny zanakareo a mba hianatra ny tenin'andriamanitra eo anivon'ny sekolilady fa rehefa miteny ny tenin'andriamanitra ninona anareo dia ataovy amin'ny fo tahaka no an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona inona ny tokony hanafarina anareo ray aman-dreny zao no hanafarina anareo anankiroa ihany no hanafarina anareo tohizo ny fampirisihana amprisio foana ihany ny zanakareo andeha mety horeraka angeny ekizy ary tsy tifanomezantsiny zany ny azakazatsika eto Tananarivo zao mifo amin'ny firy izy dia tratry ny embouteillage fa mifoaza maraina be iny izy zany dia mifo dia lasa mandeha miany dia any izy any amin'ny cantine misakafo dia tsy mody raha tsy arivo miverina avy any fa mbola nomeny maîtresse le devoir eto any averiny ty leçonko maman sy dia amin'ny firy nefa tsy maintsy matoron-dray dia zany hoe na le zanatsika zany dia somary tery ihany izy dia rehefa tonga ny lady mba lady zaranga mba te atoro maraina tsy maintsy mianatra sekolilady dia misatrisatra eo izy dia zao hoe mba tereo ampitiavana ihany ny ekizy tohizo ihany ny fampirisihany ny zanatsika ry havana malala hianatra ny tenin'andriamanitra tena didy sarobidy apetraka andriamanitra
aza kivy mitambatambazo ndao zany zanako zany andao am zao izy aza fohy maso mihitsy tsika ray aman-dreny aza fohy maso mihitsy tsika ny ataoko hoe fohy maso de zao mety mahay ange io zanakao io mety mahazory promotion ange io mahazo moyenne 19/20 io any ampianarany fa za milaza atao inona nefa diplôma feno rindrina raha hoentina any amin'ny afobe atao inona diplôma feno rindrina raha hoentina any amin'ny afobe tsika ange amin'ny finoantsika an Jesosy Kristy manana fiainana mandrakizay ary sarobidy lavitra amin'ny finoana zavatra rehetra zany ka ilayntsika ny zanantsika tena mahay tsy za-mpampianatra matianina akory no ilaza aminareo nanamaivana aminareo fa nilanja ny fianarana tena ilayntsika ny zanantsika tena mahay fa zao no izy a mila zanaka tena mivavaka koa isika ry havana malala de amplisio ihany ny zanantsika amplisio ihany fa tsika ray aman-dreny indray ny teny aminy hoe akaiky letsy ny baccalauréat de andao elampanaovana cours lady maraina azafady satria za ma tsy nataony olona sasany aiza ho any zanakao nanao cours en filo am sivy zay manomboka am sivy am fiangonana le cours manomboka am sivy de alefa le ray aman-dreny manao cours am sivy le zana za milaza aminareo a tsy zany ny fiainana kristianina raha izany ny fomba itezantsika ny taranantsika de manomana zanaka ho any amin'ny fahaverezana isika zay tsy mahalala ny lara-pahamena hoe ny zavatra maika angeka amin'ny fanjakan'Andriamanitra vo ny zavatra sisa rehetra fa tsy hoe koa hoe tadiavo ny diplôma fa aorianan'izay ny fanjakan'Andriamanitra fa zao ny tenin' Jesosy ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra ihany ny lara-pahamena manaraka daholo ny sisa rehetra manaraka daholo ny sisa rehetra ary zany rehefa malala no afarana tsara nareo toizo ny fampaherezana de ny faharoa ny afatra apetraka aminareo ray aman-dreny de zao no izy ravana toizo ny fijoroanareo ho vavolombelona toizo ny fijoroanareo ho vavolombelona inona moa zany fijoroana vavolombelona zany le modely mpiainany zay nambaran'ny Paoly hoe na amin'ny teny na amin'ny asa na mihinana na misotro zay le teny vakina teo amin'ilay fanazavana teo toizo ny fijoroana vavolombelona ny trano fa sahirantsika ry havana malala raha ny leso ny anarina ady ny ray aty amin'ny sekoly lady raha vaniny ray aman-dreny mandritry ny enin'andro any an-trano ohatra samy oatrano ny ray aman-dreny sy ny zanaka de isy olona ho avy izy tsy tianao raisina de le zanaka ao nafaranao raha tonga hoe rano nalazao hoe tsy atoaha de mba ahoana moa zao lekizy amin'izany izy tsy sa mamaly rehefa lasamy amteny fa ahoana dady zay fotsy ny lazay lafa zao mahazo eo tsy maintsy mijoro vavolombelona ray aman-dreny zazy mitaizany zanako amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy afaka ampandainga ny zanako iteny hoe tsy ao ah ka rehefa za eo soma tsara de manjary hoe tsy ao n'izy io mijaritsaina atao le zavy eo alao mahazo totondry ala le zazany hoe nriatanao nefa ianao ny tokony kapohana zany misy toizo ny fijoroanareo vavolombelona ry havana malala fa izany ny takian'Andriamanitra amintsika amarana azy aho ny vondrona faefatra farany ry havana malala zay tsy afaka isy mihitsy ny sekolady raha tsy misy io vondrona io de ny fiangonana ka ao anatiny zany fiangonana zany eo ny ray aman-dreny mpitandrina ny birao ny fiangonana ny rafitra ny ambara tonga mpitondrana ato anatin'ny fiangonana zany ny birao ny fiangonana mpievitra raha ny fiangonana ny fivorian'ny mpandray ny fanasan'ny tompo ary ny vahoaka kristiana amin'ny ankapobeny tsy afaka isy ny sekoly lady satria sampany fiangonana izy raha tsy misy ny fiangonana koa isika fiangonana koa ry havana malala tsy maintsy mieritreritra zay ambarany tenin'Andriamanitra eto manao na inona ataonareo ataovy amin'ny fo tahaka no an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona inona no afatra ho antsika fiangonana rehetra misy afatra telo ho antsika fiangonana ny voalohany indrindra ry havana malala toizo ny fanohanana ny sekoly lady toizo ny fanohanana ny sekoly lady zavatra lehibe ry havana malala niezaka ataony ny fiangonana hanohanana ny sekoly lady efa manao an'izany nareo fa ararotiko zao fotoana andalova zao toizo fa mahafinaritra tonga de toizo amin'ny fanohanana zany toizo fa mila zany fanohanana zany ny asan'ny sekoly lady amin'izay endrika rehetra hanohananareo azy ary raha miteny an'izany manokana de amin'ny fanohananareo a ny oenti-manana ny fampandehanana ny asan'ny sekoly lady amin'ny mahasampana azy zay ny voalohany ny zavatra faharoa zay tiako hafarina manokana aminareo ry havana malala zao aza maivanina ny anjara toerany sekoly lady ao anatin'ny fampomovavahana aza maivanina ny anjara toerany sekoly lady ao anatin'ny fampomovavahana inona moa no mahatonga amin'ny teny an'izany ny fahalemena hitako zany io za mandehandeha ito zao rehefa misy fotoana manokana ao amin'ny fiangonana ary matetika fotoana manokana foana no anasana aho any dia ny zavatra mitranga zao manao hoe ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora ny tsy asiana zany zao de faly mihitsy le fotoana sekoly lady raha teo moandro any fa misy fotoana zany aleko de atao le fotoana jereko ny fandarana ahoany ty paster aho a na le président ahoany ty président aho a to tsisy fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora ka fotoana dehibe anao ka raha fotoana dehibe ao adinona za mihitsy hoe manao kely tsy mba mamindro ka tsy mety zany
fa tokony homena tsara ny sekoly lahy ny fotoana tokony ho azy ao anatin'ny fampimovana io fotoana ho an'ny ekisy ny tanora io zay miarahana tamin'ny foibe moa atao 10 minitra ny sekolady eny efa tsy maninona efatra na fito fa asio fotoana ao ho an'ny ekizy asio fotoana ao folohan'ny voamerany liturjeny fitsekema nitry ny folo taona teo eo ary avana malala talohana foloany fitsekema ny fotokevitra io fotoana io zao manao hoe asio fotoana mba hitenenan'andriamanitra manokana amin'ny ekizy sy ny tanora ny ekizy sy ny tanora mba hatsiaro izy manao hoe tian'andriamanitra izy ireo ary heverin'andriamanitra manokana dia manao antsoavo a mba ho toizana zany na voka dehibe atao na alady ny taranaka atao ninninna atao tanatin'ny fiangonana aza foanana mihitsy ny fotoana ho an'ny ekizy sy ny tanora fa anjara mipendrakita sekolady fotsiny mife manao hoe anio zany mba anjara ny sekolady tsy maninona na lasa 20 minitra azy fa ity afetin'ny taranaka andeo atao 3 minitra ihany tsy maninona fa anjarantsika fa ny fanafoanana azy dia anaovako antsoavo mihitsy manao hoe tsy fanehoana ny voninahitr'andriamanitra zany satria fitezana ny taranaka amin'ny tenin'andriamanitra nataontsika ka tsy tokony hampandeferina izany fitezana amin'ny tenin'andriamanitra zay ny faharoa ny fahatelo farany riavana malala ny fahatelo farany dia zao omeo toerana trano ny sekolelady eo amin'ny fiainan'ny fiangonana omeo toerana trano ny sekolelady eo amin'ny fiainan'ny fiangonana inona ny zavatra mitranga nandeha nitokana fiangonana andre mandeha ka le fiangonana vao natao moa kelikely satria any amin'ny tany mbola poste d'évangélisation fitentsika ato anatin'ny efitsekemy zany tany vaovao dia rehefa hitokana ny trano fiangonana zay dia hira le sekolelady dia misy tsiny velarina teo anoloana teo dia mipetraka teo sekolelady tonga ny olona dia rehefa tonga ny olona sasany dia tsisy ana dia inona natao ny ekizy rehetra ny navoaka voaka daholo ny ekizy tena nangotsoka marina tena nangotsoka andriamanitra oa lasa nyjaikijaiky mivoaka daholo le akizy rehetra za aloha mieritreritra fa tsy rariny zany tsy rariny zany raha voakanao ngeny ekizy izy tsy afaka hifantoka antsony any ivelan'ny trano any ny olon-dehibe raha mitsangana eny ka mena eny ambaravarakely ny zavatra atao an-trano mbola afaka hifantoka fa raha voavoakanao ny ekizy dia efa baibay ny fifantohany tsy afaka hifantoka ny amin'inona tsony izy za zany dia manao antsoavo manao hoe omeo atrany ny sekolelady a ny njara-toerany eo anatin'ny fiainan'ny fiangonana anatin'ny fiainan'ny fiangonana dia ohatran'izany koa rehefa atao ny zavatra samihafa dia ny fianarana sekolelady no mijaly ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana nareo zao eto aparbe ry avana malala dia manana tombontsoa lehibe nareo hoe miditra indray mandeha ihany isak'alahady fa izahay tany amin'ny fiangonana isanay zay voatery tsy maintsy miditra indroa satria tery ny trano nivoakan'andriamanitra ny tombo dia tsy maintsy miditra indroa fa inona ny zavatra mitranga rehefa lavalava le fidirana voalohany dia le fianarana sekolelady tokony ho ady indray tsisy afa-tsy 20 minitra sisa ary any amin'ny fiangonana samy hafa any dia zany mitranga tsisy afa-tsy 20 minitra sisa ianarana sekolelady dia ina ho anataonareo dia manao an'le hira dia fanangonana andrakitra dia hoe vakio tsara ny lesona e zay sisa nataoko raha izany no ataontsika ato anatin'ny efitsekema dia manomboka miady ny lavaka andevenana antsikisika tsy azosika mpandeferina ny fampianarana ny tenin'andriamanitra ny tarana antsika za dia manao antsoavo mba homeny ny fiangonana mandrakariva ny sekolelady amin'ny fiainany manontolo a ny fotoana tokony hahafana mampianatra sekolelady mampianatra tenin'andriamanitra ny tarana antsika ataoko fa ampy zay fantatra fa nitory-teny lava mihoatra ny mahazatra anareo fa misaotra ny tompo afaka anjarazany taminareo ry havana malala eo amin'ny fiainantsika tsirara iaby aby tsarovy zany tenin'andriamanitra zany na inona ataonareo dia ataovy amin'inona ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'izy ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona ny fanahy masina zay nanazavany zany tampoko ande hanazavany zany amponareo ry havana malala ary dia ho an'andriamanitra irery ny voninahitra amen.